Zay makasika n'indry fa totosan'ny farany herinandro lasa teo kosa ny asa fanatsarana sy fanotarana ny foibe-paritra ny varotra ao amin'ny faritra Vakina Karatra ao tonga nanatrika izany lanonam-panokanana izany moa ireo olo manakaja sivily sy miaramila ihany koa izay natrehan'ny ministeran'ny varotra ihany koa ity lanonam-begoavana ity Lovra Manatsono mitondra ny akombava. Totosan'ny sabotsy lasa teo ny fanokanana tampombo ofisialy ny trano hitatra ny foibe-paritra ny varotra ao amin'ny faritra Vakina Karatra. Notrondra matoa Ramalason Olga ministry ny varotra izany etsika zany. Noho ny ezaka natao teo anivon'ny foibe-paritany varotra tao amin'ny Vakina Karatra no natotosa izao asa fanitarana zao. Natao moa ity fanatsaran'ity noho ny fahasombana nisy teo amin'ny trano ny asa taloha ka noezana tamin'izany ny fanitarana ny fanamboarana ny simba trano ahitana efitra misy enina. Hita tao ihany koa ny salle d'information sy communication mba ahafahandrehitra mizaha amin'ny alalan'ny internet. Ezaka sy dingana lehibe tokoa ny vita ary izany moa noho ny totosa vokatry ny fiara-miasa tamin'ireo orinasa-barotra sy mpandraraha maro samihafa tao an-toerana sy ny fahameza-tanana teo amin'ny fiadidian'ny varotra sy ireo mpiara-miasa iray manontolo teo anivon'ny ministeran'ny varotra. Nifanitsindrindra tamin'ny fankalazana ny fetin-dreny izany etsika zany ka nahafana nampisongadina ny zava-bitan'ny vehivavy eto amin'ny firenena.